Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. ampiafirenyrefrano irapanantsika tratrity alabifa valomropolo ny volana may ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy faharoa nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto. Korintianina faharoa toko fahatelo, Korintianina faharoa toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa ry havako. Koa amin'izany satria manana izany fanantenana izany izahay dia sahy tokoa ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarona ny tavany tamin'ny fisalobonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny farany izay niarivony fa efa donto ny sainy fa hambaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany izany fisalobonana izany raha vakiana ny tenin'ny fanekena taloha satria ao amin'ny Kristy ihany no hanesorana izany. Fa misy fisalobonana manarona ny fony hambaraka androany raha vakiana ny tenin'ny Mosesy kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia hesorina ihany ny fisalobonana ary ny tompo izany fanahy izany ary izay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Fa izay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Voamborana izay nanamarika ny taonjato faharoapolo faha raika amby roapolo ny atao hoe fahafahana. Saika miverimberina tao anatin'ny roanjato taona teo eo izao eny manomboka hatramin'ny antsika hoe révolution frantsay mihitsy aza moa ny hoe zava-dehibe ny fahafahana. Ary na teo anivon'ny firenena izay teto Madagasikara dia saikareo tolom-bahoaka natao nareo nataoko hoe tamin'ny fahaleovantena dia saika tamin'ny anaran'ny fahafahana avokoa no nanaovana azy. Fahafahana izay nanantenan'ny olona fiovana, fahafahana izay nanantenan'ny olona fifaliana no nivozona tao anatin'ny zato roanjato taona eo tsika teo. Ny fahafahana izay matetika arentsika nefa ny andavanandro dia fahafahana politika. Fahafahana politika, fahafahana milaza malalaka izay tiana lazaina, fahafahana maneho hevitra, fahafahana sivila izany hoe fahafahana mivezivezy, fahafahana izay ataontsika koa hoe fahafahana mivavaka malalaka ao anatin'ny ataontsika hoe fahafaham-piarahamonina izany hoe mivavaka malalaka amin'izay tiana hivavahana, tsy anteritery, tsy hisoesoeso, tsy misy fanaratsiana, fahafahana izany anjaran'ny fanjakana ny fiarahamonina ny miaro ny fahafahan'ny olona. Matetika ny fahafahana rentsika dia fahafahana ataontsika hoe ara-politika na fahafahana ara-piarahamonina. Fa ity ambaran'ny Paoly teo izy itoeran'ny fahafahana dia tsy dia zay loatra, zay ao anatiny fa tsy zay loatra. I Paoly any dia mampifamatotra ny fahafahana mandrakariva amin'ny fanamasina. Tsy amin'ny taratasy no soratan'ny Paoly ho an'ny Korintianina ihany fa hatrany amin'ny taratasy no soratany ho an'ny Romanina. Dia azavainy tsara mihitsy ny fifamatoran'ny asan'ny fanamasina sy ny fahafahana. Ka amin'izay fotoan'izay izy dia tena ilay fahafahana ara-politika loatra ny resahan'ny Paoly. Marina loatra rehefa mianatra momba ny fampianaran'ny Calvin isika na ny fampianaran'ireo fanitsipivavahana dia manana lazaina manokana momba ny fahafahana izy. Izay tsy hoe tsy manan-kolazaina amin'ny fahafahana politika akory ny protestant satria raha ohatra ka jerena dia andry atao hoe fahaenina na fahafito maha protestant ny fanomeza-toerana ny fahafahana, fanajana ny fahafahana. Ankoatra ny resahantsika hoe sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, fanjakam-pisorona sy ny sisa rehetra dia ao anatin'ny foto-kevitra maha protestanta mihitsy ny antsoina hoe fanajana ny fahafahana. Fa tsy dia tena ilay fahafahana politika loatra akory no tena resahan'ny Paoly eto raha miresaka izy manao hoe izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra, izay toeran'ny fahafahana.
izay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Raha toa ka mijery isika amin'ny andavanandro, inona moa le fahafahana raha tena jerena amin'ny lafiny ara-tsotra masina? Inona le fahafahana tian'ny Paoly resahana eto? Ny voalohany dia ny fahafahana izay resahan'ny Paoly ankoatran'ny misy izay hamaritana azy indray mandeha hoy tsika teo, satria ny mety ataontsika dia ny hoe ny fahafahana dia izay lazain'ny fiarahamonina ary fanatotra ihany am'lazain'ny Paoly dia ny hoe ianao afaka manao zavatra malalaka zay tianao. Afaka ianao rehefa manana fahafahana manao zay tianao. Zay natao hoe afaka. Tsy afaka ianao raha ohatra ka hoe ao amin'ny fonjana, tsy afaka ianao raha ohatra ka hoe hidina ao anaty trano lehibe anankiray dia tsy afaka manao zay tianao, tsy afaka mivezivezy, dia fa ny fahafahana dia zao mahatonga anao afaka manao zavatra. Ary io no tenenin'ny Paoly, lay fahafahana tenenin'ny saotra masina dia tsy fahafahana manao zavatra ho an'ny tena, fa fahafahana manao zavatra ho an'ny hafa. Io dia efa samy hafa raha ohatra hoe fahafahana politika an'izao tontolo zao sy ny fahafahana tenenin'ny Paoly ho an'izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra. Ny olona itoeran'ny fanahin'Andriamanitra dia afaka manao zavatra ho an'ny hafa, afaka manao zavatra ho an'ny manodidina, tsy afaka manao zavatra ho an'ny tena ihany, iny efa mandeha ho azy, fa lay hoe zany no ahafahana dia afaka manao zavatra ho an'ny hafa. Raha mbola tsy ao anatiko ny fanahin'Andriamanitra dia zaho tsy afaka hanao zavatra mihitsy aho ho an'ny hafa, tsy afaka eritreritra ho an'ny hafa mihitsy aho, tsy afaka eritreritra zay mahasoa ny hafa, fa mety mahasoa ny tenako ihany no mahafinaritra ahy, ary na mety ny mahasoa ny tenako aza tsy vitako. Zany hoe izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra dia zaho manana fahafahana afaka eritreritra ny mahasoa ny fiarahamonina. Betsaka ny manome toky hitantsika etsero, betsaka ny manome toky hoe hitondra soa ho an'ny fiarahamonina, amaha-olana ho an'ny fiarahamonina, hitondra zava-baovao ho an'ny fiarahamonina, saingy izao na ny zava-baovao ho an'ny tenany ary tsy vitany satria tsy manana ny fanahy masina izy. Ataon'ny olona tsy manana ny fanahy masina ahoana no afaka eritreritra ny hafa. Manjary lasa dia kabary fotsiny na koa ataontsika hoe fanomezan-toko fotsiny zay mety hita andavanandro eny amin'ny fifandraisantsika amin'ny mpiara-belona amintsika eny. Fa ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra ny voalohany afaka mieritreritra ny hoe inona reny mba ataoko mba hahasoa anao. Hitantsika eo misaotra masina izany. Hitantsika amin'ny tantaran'i Davida sy Jonathan izay nahafahan'izy ireo lasa mieritreritra ny namany. Hitantsika amin'ny tantaran'ny Paoly, hitantsika amin'ny tantaran'i Jesoa, hoy Jesoa manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ahoana no ahafahanao eritreritra ny sakaizanao raha tsy toa manana ny fanahy masina ianao? Fa matoa ny olona afaka mieritreritra ny sakaizany dia izao satria efa nandray ny fanahin'Andriamanitra izy. Raha tsorina dia izao ny fanahy masina atao anatintsika no manafaka antsika amin'ny fatoran'ny fitiavan-tena. Ny fanahy masina atao anatintsika no mahatonga antsika afaka ka mitondra soa ho an'ny hafa. Efa resahantsika dia maka lay tonkalon'ny Jean Larvony antsoina hoe fahafahana anaty vala. Lay sary zay anehon'ny Jean Larvony anio hoe fahafahana anaty vala io moa zany dia tamin'ny andron'ny fanjanahantany no teo am-pitadiavana ny fahaleovantena no nanoratana ity tonkalona antsoina hoe fahafahana anaty vala ity. Raha fitiniko dia izao lay tantara. Toy izao le tononkalo tsy manina dia vakintsika satria tsara koa izy amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao no hamakiantsika azy satria tao anatin'ny fotoana izay nampangetaeta ny fahafahana ara-politika, fahafahana tamin'ny lafiny rehetra mihitsy no nanoratany Jean Larvony ity tantara ity ny ity tononkalo ity. Toy izao le tononkalo hoe fahafahana anaty vala. Malefa koroneny ilay zanak'Osdia fa efa mbatamana akaveliliany. Izy toloko ny tady nalako ny fatorany, malalaka izy izao izay tiany no izorany. Tsy rehefa mikarenjy ao anaty zaridaina, malandilandy volo sy velombelolaina. Totakatry ny saiko ny asam-baram-po, satria malalaka izy manapatra ny zoro. Miahy tanjakany nampiko vilona azy, sarony ny fitiavako kanaovany antajaza. Dia nampianariko izy ka mahalala paiko. Tsy misy tsy ankatoavy ny teny izay lazaiko. Atao kose dia mandry, atao ale dia lasa. Antsoiko hoe izy dia tia misasasasa,
ny dia zay atao de dia faly avanja minjaka aok'izany fa aza renikanja manao ny zanosy mibarareo kafaly fa hafa ny anio tsy ho atry ny omaly angamba de miaza miala ny avia satria ny someko tsy tamby hifalia ka mo tsy sambatra izy nomena fahafaha ny gadra sy fatorana de efa notapahana mihoatra noho zany nitorako ilay taty misaotra sonona idio vavahady zany hoe ity moa zany de karazana fafana anaty vala zany hoe mody natao hoe afaka lay zanakosy nitokatokafana hoe afaka lay zanakosy saingy zao anefany ole reny ny teny tam'lay zanany tompon'lay zanakosy zany ny temana hoe idio tsara ny vavahady de zay no tika manao hoe ny fafana de taky ty fafana anaty valy ty raha tsy mitandrina ndraindray ny lay ratsy ny amy lafiny ara-panahy resahantsika ity de toy ny miteny amitsika many hoe afaka isika saingy zao nefany fafana anaty vala ihany ny fafana anaty vala amy lafiny ara-panahy de zao manao hoe fafana fitiavatena ny fafana anaty vala raha jerena amy lafiny ara-panahy amin'ny dia manao hoe tokafana toy ny afaka saingy zao afaka manompo ny tena fotsiny ihany afaka manao zay mahafinaritra ny tena fotsiny ihany fa ny tena fafana de zao tsy fafana anaty vala fa fafana manao zavatra fafana manompo ny namana amy lafiny ara-panahy fafana manampy ny mpiarabelona amy lafiny manontolo mihitsy fa zay fafana zay ihany hoe ny fafana tsy midika fotsiny ihany raha miteny Paoly to manao hoe ary izay toeran'ny fanahy no itoeran'ny fafana de lay fafana zay tarihin'ny fanahintsika fafana miasa ho amin'ny namana ho an'ny hafa ho an'ny mpiray tanindrazana ho an'ny mpiarabelona fa izao koa fafana mifetena fantatsika tsara mihitsy fa raha ohatra ka misy olona ataovy hoe andevozin'ny alkôly izy na ny zava-mahadomelona de tsy afaka izy afaka misotro zava-mahadomelona misotro zava-pisotro mahamamarak'izay tiany izy mety zay natao hoe fahafahana saingy zao tsy zay natao hoe fahafahana satria lasa manana fiankinandoha izy de am'izay fotoan'izay tsy afaka izy afaka ny feritreretany tenany hoe misotro zay tiana sotrona na mifoka zay tiana foana saingy zao anefany lasa tonga miankin-doha izy noho izany de tsy afaka izy zany no zany ny fafana de zao de tsy tokony nadoroana fa ny fafana omen'ny fanamasina antsika de zao fafana amin'ny addiction fafana amin'ny tsy fifehezantena fafana amin'ny fatorana zay raha mahatonga ny Jesosy ny teny ao amin'ny Romanina ao amin'ny Jaona toka varavana hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo afaka amin'inona io afaka am'lay lay fatorana olona tsy mahafetena ny fanahy masina rehefa atao anatintsika zany arak'izany de zao mahatonga atsika mahafeny tenatsika eo anolohan'ny filana eo anolohan'ny zavatra zay mety mitaona atsika hiboraka na hanao zay tiana atao zay toeran'ny fanahin'Andriamanitra izay toeran'ny fanahin'ny tompo de zao itoeran'ny fafana inona lay fafana nomen'i Jesosy atsika olona mahay mifetena ny Paoly manao hoe tsy andevozin-javatra na inona raha vao mbola andevozin-javatra ianao ka manana fiankinan-doha na amin'inona na amin'inona de zao tsy mbola afaka ka ny fafana Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ka nanomeny fanahy no tsotra tena atsika de zao mahatonga atsika tsy andevozin-javatra na inona raha vao andevozin-javatra de tsy mbola ao an'i Kristy zany mbola tsy afaka zany mety ho andevozin'ny mety ho idéologie mety ho zavatra hoanina mety ho zavatra sotrona mety ho vola mety ho voninahitra zay le hoe addiction lay fiankinan-doha raha vao manana zay fiankinan-doha zay de zao tsy mbola tena afaka tsara fa ny fafana de mahatonga atsika fafana hoentin'ny fanamasina de zao mahatonga atsika olona afaka tsy miankina amin'izy amin'izy tsy andevozana tsy manompo firehikevitra tsy manompo afa-tsy zay tian'Andriamanitra tokoatsika de izy fa ny fahatelo de zao amin'ny hoe fafana zay ambaran'ny Paoly eto hoe ny olona zay toeran'ny fanahin'Andriamanitra dia itoeran'ny fafana de zao koa nefa ny fafana misafidy ankalalahana io le antsoina hoe libre arbitre misafidy ankalalahana misy tamy taonjato tsika hoe 1820 dia nisy mpampianatra teolojia anankiray na ataotsika hoe
mpandinika ny fiarahamonina filôzôfa antsoina hoe Erasme de Rotterdam. Natao mihitsy izy hoe Erasme de Rotterdam manena raha satria to Rotterdam izy zany ty Pays-Bas. Dia io rangaha io zany dia isan'ny adevitra be mihitsy ny amin'ny hoe ny olombelona de manana antsoina hoe libre arbitre, na mamaritra ny olombelona ny antsoina hoe libre arbitre, ny fahafahana misafidy akalalahana zay atao, fahafahana manao akalalahana zay tiana atao. Na mifantona azy tamin'ny Martin Luther. De Martin Luther na hoe zay fatatsika ray ny fantsivavahana ny tema na hoe na inona ny lazainao re Erasme de zao tsy manana libre arbitre ny olona raha tsy ao am' Jesosy izy. Satria ny olona tsy hoe satria ampianarina tsara ny an-tsekoly akory na nomena fahalalana be na nampianarina discipline na nomena éducation mahafinaritra de manana tsy ny hoe libre arbitre no Martin Luther. Ny libre arbitre no Martin Luther zao ateraky ny fananany olona an Jesosy, ateraky ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mahatonga ny olona manana libre arbitre. Ny atao hoe libre arbitre de hoe fahafantarana hoe inona lay tsara, fahafantarana hoe inona lay mety sy fahafahana manao lay tsara. Paoly manazava ny eo Romanina 7 hoy Paoly manao hoe fantatro lay tsara fa tsy afaka manao lay tsara, fantatro lay ratsy fa atoky ihany lay ratsy. No zany tsy libre, zany hoe tsy afaka, tsy manana libre arbitre zany ho Paoly. Satria fantatro le tsara fa tsy afaka manao le tsara, fantatro fa ratsy fa atoky ihany, tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay sitrako. No zany tsy manana ny libre arbitre zany ho Paoly. Zay mahatonga ny Paoly nandiso ny hevitry Erasme ny tena satria Erasme débat be nandritry ny tamin'ny toerana maro samihafa zany resaka momba ny libre arbitre zany. De eo Paoly manazava manao hoe tsy afaka zany tsika raha mbola mahafantatra ny tsara nefa tsy afaka manao ny tsara. Tsy manana antsona hoe libre arbitre zany tsika raha hoe mahafantatra hoe ratsy nefa ataotsika ihany le ratsy. No zany ny olona zay toerany fanahy masina, ny fanahy masina zay ato anatsika ny mahatonga atsika mahafantatra hoe ty ratsy ka tsy tokony atao ary manana hery tsy hanao le ratsy isika. Zay vao mipetraka ny libre arbitre. No hoe etiko tsara ary mahafantatra lay tsara isika de manana hery hanao ny tsara, zay vao mipetraka ny libre arbitre. Ary mahatonga ny Paoly eto mitemana hoe izay toerany fanahan'Andriamanitra ihany angehanake mahafantatra ny tsara ka afaka manao ny tsara. Izay toerany fahafana masina ihany ao anatiny mahafantatra ny ratsy ka afaka manao ny tsy ratsy, afaka manao ny tsy manao ny ratsy iny izy. Ary sanatria mety manao ny ratsy ihany izy de zao mahay mibebaka izy. Zay ao anatin'ilay fahafahana. Ny fahafahana de mahatonga ny olona koa afaka mibebaka. Ny fibebahana de efa ao anatin'ny tokotany be ny antsoina hoe fahafahana. Zany hoe tsy mahay mibebaka ho azy zany ny olona. Fa matoa ny olona afaka mibebaka de zao efa asan'le fanahy masina ao anatin'ny olona. Ny fahafahana mibebaka de tsy zavatra voajanahary ao anatin'ny olona fa asan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona. Tsy azo sarahana mihitsy ny hoe fibebahana sy asan'ny fanahy masina. Indraindray mantsy misy mieritreritra manao hoe ny fibebahana ange vokatry ny herin'ny tena, fandin'ny tena ao anatiny zay. Fa izao tsy tonga am'izay dingany fibebahana zay mihitsy isika raha tsy ny fanahy masina mitondra atsika ho amin'ny fibebahana. Mazava ny tenin'i Jesosy, tsy misy mahay manatona an'Andriamanitra raha tsy efa natao amin'ny raha izy. Fa ny farany indrindra zay resahantsika ny hoe fahafahana resahan'ny Paoly ity hoe izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra ny toeran'ny fahafahana zao lay fahaleovantena. Ilay toe-po tsy tia miankinankina, lay toe-po zay manana fijoroana, zay teneny amin'ny teny frantsay hoe autonomie. Ny olona manana ny fanahy masina de zao tsy olona donim-potsiny, tsy olona tarihina fa olona mpitarika. Ny olona manana fanahy masina de zao tsy olona tarihina fa olona mpitarika, tsy olona hazavaina fa olona manazava. Zay mahatonga ny fanasy ny tany sy fahazavana zao tontolo zao. Zay mahatonga ny tompo nanome toerana manao hoe fitahiana ho an'ny olona rehetra kely kristianina. Ny mpino de zao mpitondra fitahiana ho an'ny rehetra satria olona iankinana izy fa tsy olona miankina, olona vahaolana izy fa tsy problème, olona ataontsika hoe olona mitondra soa izy fa tsy mpanimba zavatra, olona mpanarina izy fa tsy harenina satria manana ny fanan'Andriamanitra, olona manome fahazavan-tsaina izy
fa tsy mitondra fahavitsantsaina, olona mahatonga fisokafana izy fa tsy manakatona, olona mitondra fedanana izy fa tsy mpanakorotana, olona mitondra fihavanana izy fa tsy linady. Zany hoe izay toe-paotsika hoe autonomie, izay toetra olona mahaleo tena, olona iankinana, zay toetra teraky ny fanahymasina ato anatsika. Le afaka malala eto Paoly de mampianatra anao ary enao isika de pino isika ary tsarofa zava-dehibe ny atao hoe fahafahanao amin'ny Baiboly. Io fahafahana io de zao, tsy ilay fahafahana manao zay tiana atao loatra ny voalohany, tsy fahafahana manao zay danin'ny kibo, tsy fahafahana zany. Raha fahafahana manao zay danin'ny kibo de ohatry ny fahafahan'ny olona tany Kreta, tenen'ny Paoly manao hoe kibony ihany ny Andriamanina. Tsy hoe fahafahana miteny zay tiana olazaina, raha zay fahafahana miteny zay tiana olazaina de zao tahaky ny fahafahandry Balama sy Balaka hitantsika amin'ny tantara. Fa ny fahafahana de zao fahafahana manompo namana, ny antony nanomezan'Andriamanitra antsika, ny antony nanafahanaN'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo to amin'ny hazo fijaliana de zao mba hananantsika fahafahana ity namana, fahafahantsika manao tsara, fahafahantsika mitondra tena tsara, fahafahantsika miaina ny fiainana araky ny tian'Andriamanitra iainantsika azy misoratra masina. No zany rehavako malala mahaiza mitantana ny fahafahana nomen'ny Tompo anao. Efa noafahan'ny Tompo ianao de zao ampiasao zany fahafahana zany, aza entina manaraka ny nofo no Paoly amin'ny Galatiana. Fa ny fahafahana nomen'ny Tompo anao tsy fahafahana manao zay mahafinaritra ny nofo akory, fahafahana manao zay sitrapon'Andriamanitra, fahafahana mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra, fahafahana mitondra fifaliana ho an'ny mpiarabelona. Alao ely ary avako malala amin'izao fotoana atsiarovana ny fanamasina manokan'izao de zao ny Tompo ny hitarika anao amin'ny fahafahana ka ho hainao ny ampiasa ny fahafahana izany, fahafahana mitondra fifaliana ho an'ny tenanao, fifaliana ho an'ny mpiarabelona ary fifaliana ho an'ny fiarahamonina. Fa ny antony nahafatesan'ny Tompo to amin'ny hazo fijaliana de zao mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny zioga sy ny fatorana isan-karazany. Na inona mamatotra antsika sy mamatotra ny namantsika dia nataon'Andriamanitra anafaka isika. Mampatsiaro ny teny ny slogan pasteur Andriamanjato Richard fony avy any ampitan-dranomasina manao hoe noafahana mba hanafaka. Afaka malala noafahana ianao mba hanafaka, zany hoe ny olona ny manana ny fanahan'Andriamanitra de zao olona noafahana mba hanafaka. Engany afaka malala ho tsapanao fa tsy noafahana ho an'ny tenanao ianao fa noafahana koa ho an'ny hafa, mba tsy hahatonga ny hafa ho afaka tahaka ny ao anaty vala ihany fa ho afaka koa mba hanafaka ny manodidina azy. Vavaksika Tompo misotranao zahay noho ny amin'ny zoatra masina izay manazava aminay fa sary-piaro tamin'ny fahafahana ianao. Ny antony namonjenao ny ataony hazo fijaliana de hitondra fahafahana ao anay, tsy handevozin'ny fahotana, tsy handevozin'ny filana, tsy handevozin'ny zao tontolo zao. Tsora Tompo fa izay itoeran'ny fanahinao no itoeran'ny fahafahana. Ataovy mahay manaja fahafahana izay. Ataovy mahay misaotra anao ny amin'ny fahafahana izay nomenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Tahio Tompo ny tontolo andronay, tahio ny asanay anio. Ataovy sary-piaro amin'ny fahafahana izahay, na ny fahafahan'ny hafa, na ny fahafahanay, na ny fahafahan'ny firenena, de ataovy sary-piaro amin'ny fahafahana zay satria asa sarobidy teo amin'ny hazo fijaliana no nataon'ny Tompo hamonjena anay ka mahatonga anay olona afaka. Eo anay ny fifalim-piainana, eo anay ny fiadanam-po. Vavakseo an'ireo mpianatra ao anatin'ny famaraparanana ny enim-bolana voalohany amin'ity taonay ity hiatrika fanadinana de mivavak'izay Tompo ho an'ny mpampianatra, ho an'ny mpianatra mpanaovana fampianarana lesona hoe fahazavan-tsaina de mitoera amin'ny mandrakariva Jesosy ananany fifaliana amin'ny isan'andronay.